Ny efa notanterina taminao teo dia mbola tsy nisy ny fanambarana izay rety ny vato teny efa vonona amin'ny antso Ataribia kosa ny namana Lova Ramanatsoa izay eny toerana eny ka andeha hoe nitsoka hoenoitsika avy hatrany ny akony eny an-toerana. Ety amin'ny CCI vato misy anay amin'izao fotoana izao manatrika mihitsy fampiavana-pirenena izay hiarahandreo filoham-pirenena misy filoham-pirenena hakehikiny sy ireo filoha teo aloha fampiavana-pirenena izay hiarahana amin'ny filoham-piangonana izay ao anivon'ny volona ao anivon'ny FFKM. Raha ny toetra raha ety Ivato amin'izao fotoana izao ho noresahana dia somary taraiky satria efa hariva ihany ny andro amin'nisy valo mahery ny lera eto am-pelatananay amin'izao fotoana izao. Azo eritreretina amin'izany fa mety mafana dia mafana ny fifampidiniana ao ambony ao amin'ny hôtel 5 étoiles izay iarahana amindreo ho manao manatateraka izay fampiavana-pirenena izay. Zavatra tsikaritsa ary sy mata-pirofo fa mety ho alina be misy toizan'izany dinika fampiavana-pirenena iarahana amindreo filoha dimy izany. Nisy fahatongavan'isy fiara izay any hôtel Colbert fiara mpitatitra sakafo izy io izay tonga tamin'ny dimy sasany misy teo avy eritreretina fa hitondra sakafo hariva ho andreo mpizaika ho andreo mpivory miasika amin'ny fampiavana-pirenena izany fiarany hôtel Colbert izany araky ny fomba efa fanao hatramin'isy atoandro teo. Azo eritreretina ihany koa fa ho taraiky ty dinika fampiavana-pirenena ty androany satria manapirofana izany nisy fandefasana mody ireo be moto mpitarika ny cortège-ny filoham-pirenena tamin'ny 9h teo. Ety andanin'izany mirehatra daholo ihany koa ny jiro miisa dimy jiro ao amin'ireo efitrano sud présidentiel ao anivon'ny misy hôtel 5 étoiles ety amin'ny CCI Ivato. Azo eritreretina fa sady mifampidinika ireo filoha no maka aina ihany mandinika ny zavatra tokony ifampiresahana amin'izany dinika fampiavana-pirenena izany any amin'ireo suite présidentielle izay mirehatra ny jiro amin'izao fotoana izao ireo. Mafana ho ihany ny fifampidiniana arak'izany satria ary mahafonja ihany koa ny adihevitra satria sy akoatra ny fampiavana-pirenena araky ny misy concept 4F izay napetraky ny FFKM dia mahazo eritreretina ihany koa fa mety horesahana ao anatin'izany ny fampizarana ndraiky tao anatin'nisy gouvernemanta vaovao. Miazakazaka tokoa ny toe-dra-pirenena hatran'nisy omaly alina satria sy nyravana nisy gouvernement teknologie. Azo eritreretina arak'izany fa nisy fandraisany nisy fampiavana-pirenena izay sy resahana tiana natao nisy CCI Ivato amin'izao fotoana izao io sy izay resaka gouvernemanta vaovao izay mety izay no ilazako fa mafana nisy fampidiniana ao amin'nisy hôtel 5 étoiles. Ny mpanao gazety moa amin'izao fotoana izao dia mbola miandry eto amin'nisy partina avokoa miandry n'izay sy déclaration mety hitsanga amin'izay resaka fampiavana-pirenena izay. Mbola sarotra aloha no mitatitra an'izay zavatra tokony tapaka amin'izao lera izao fa dia izay aloha no azo ampitaina avy aty amin'nisy CCI Ivato Lova Ramanatsoa mampita nisy resaka ao amin'ny MATV Akoronfany CCI.